Ary mananantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny taranja taekwondo zareo amin'ny ITF kosa indray mpiarakara faninanana tetsy amin'ny ikanja mitafina korindrano omaly sy androany mitondra fanjavana mikasika indrindra izay ny mpitantana aizany club ny ITF aizany ny bosaboma i Franky. Izany hoe Madagascar ITF Dojango Hangteo zany no organisateur de anniversaire anay club natambatra amin'ny anniversaire ny père fondateur général Choyongi no antony hoe ao anatin'ny même date le izy anatin'ny même mois de ny antony anaovana compétition voalohany zay ny antony faharoa moa de mazava ho azy hoe mampamitaiza-kizy tsika de ny compétition natao entina hitsapana ny avo technique ary ahafahanao koa mijery ny ankizy sy ny tany-kesa rehetrarehetra sy mbola any ambadika sy ny mbola tokony ampisotra kefa. Maharitra roa andro le fifaninanana inona daholo zany ny hetsika misy eto? Zany hoe ny asabotsy 23 andro any zany de compétition taekwondo ITF ranoray no hitantsika eto ahitana ny matsugi zany hoe combat individuel de ny tolona na ny forme combat imaginaire individuel si par équipe de 3 et équipe de 5 de ny rapitso alahady 24 de misy festival irana ao anatin'io nanaovana ny célébration an'ny club fanapahana ny gâteau de misy anatin'izay festival zay misy discipline maromaro misy vahiny ho avy de misy fakasitrahana misy fanomezana club rehetrarehetra sy ny discipline zay anday anjara ao anatin'izay de eto ihany koa de manaraka ohatra manome fisoirana ho an'izay rehetrarehetra nanampina natotosa anisan'izany ny big ao amin'ny jama sy ny ray aman-dreny ary ny sponsor rehetrarehetra ny apno académie zay anisany manampy eto amin'ny resaka médaille. Zany hoe club misy nay de eo amin'ny ankizy 10 io zany de eo amin'ny efa-taona hatramin'ny tsy misy fetra moa zany satria rehefa manomboka mandra-pampianarana ny ankizy de efa azo raisina de ny tena tanjona aloha voalohany indrindra de fanabeazana satria ny taekwondo de tsy takasy tontolo zany fa misy ny 5 principe zay mifianay zany hoe fifanajana, courtoisie, intégrité, persévérance, maîtrise de soi, esprit indomptable de ireo zavatra ireo de ilaintsika na anatin'ny fiainana andavanandro aza mba ahafahan'ny ankizy mahay manaja olona sy mitondra tena fihetseham-po natao ohatra na alahelo sy rehefa misy tanjona de tsy azo ozongozonina mihevina izy fa mba tratran'le tanjona zay zany no tena hoe tezana sy anabeazana ny ankizy. Manao ahoana ny toeran'izay hoe taekwondo ITF zay eto Madagasikara raha ho anareo manokana? Izany hoe zay moa de mipetraka ho atleta foana fa ny ankapobeny zany zay aloha tsy manana fédération officielle fa heri-ponay sy ny hoe passion anay zany izy de zany foana izy activité sy mba ahafahan'ny ankizy manohy an'le nofinofo fa tsy hoe hanao entraînement fotsiny de mody de tapitra fa mba mizahana foana zany ny ankizy. Io koa moa natao hoe anabeazana zany fa tsy tena hoe resaka hoe zavatra hafa ka eto foana zay manehitsika misy club maromaro zany anjarandoany zao misy club anakivaly misy zany club sasany fa somary misy programme fanindry kely de tsy afaka ry zareo fa zany hoe mpampianatra ao aminy tonga ihany manao aripety latomitsika de zay zavatra zay zany raha anay club eo miaraka fa amin'ny tanana sy miezaka mitady ny mahazo ankizy. Tiany fanadihadiany ny tompo lasy tompo vavy no ametrahako miveloma mandram-piona ho amin'ny herin'ny an'ito izao indray isorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany veloma tompo.